Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Indray andro nisy olona tonga teo anatrehan'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallama niteny taminy manao hoe: ya Rasulallah, ory irakin'ny Allah, ahosony anaro ahy, ome sosikevitra aho, toro lalana aho. Namaly mpaminany sallallahu alaihi wasallam manao hoe: la taghdab, aza tezitra anao, aza mora tezitra ianao. Faraddada miraran qala la taghdab, naverimberiny zany lehilahy zany ilay fangatany hoe: tolohevitra aho, anaro aho ry irakin'ny Allah. Naveriny roa, naveriny telo, de mbola namaly azy ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam manao hoe: aza tezitra, aza mora sositra, aza mora miakatra ianao. Arakin'izany tantara izany dia misy lesona lehibe tian'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallama ampitaina eo amin'ny fiainantsika. Fa maninona naverina intelo hoe aza tezitra ianao? Satria ripiny Islam, ao anatin'ny hatezerana de mitondra voka-dratsy eo amin'ny olona anankiray, ary ny olona nanaonao fahatany vokatry ny fahatezerana teo aminy de tsy maintsy miafara amin'ny fanenenana. Tsy misy olona nanao zavatra nikatezerana ka nitera-bokatsoa teo aminy, satria rehefa tezitra ny olona anankiray de tsy ny saina no mandinika fa ny fo no mitondra anao. Hany ka mahavita mamoaka teny tsy faseho masoandro anao, mahavita mamaly olona izay tsy tokony hovalianao, mahavita manompa olona, mahavita mamoaka teny tsy voahevitra isan-karazany manoloana ny fiarahamonina. Ka izany teny tsy voahevitra izay navoakanao zany de miteraka voka-dratsy ka hanenenanao any aoriana. Rehefa mipahatezerana ihany koa ny olona anankiray dia possible izy hanao fihetsika tsy voahevitra ihany koa. Mety hikasitanana olona, mety hikapoka olona, mety hanimba zavatra, mety handratra olona, ary mety hahafaty olona mihitsy raha tena ambony be ny fahatezerana amin'izay fotoana zay. Ka na nikasitanana olona, na nanimba zavatra, na nahafaty olona de tsy maintsy fanenenana hatrany no entiny zany hatezerana zany amin'ny farany. Zay nahatonga ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam namaly an'iny olona iny aza tezitra, aza mora tezitra. Ny fahatezerana ihany koa tenen'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam dia mandeha ao anatintsika ary miditra any amin'ny lalan-drà tahaka ny fikoriany ny rà ao anatintsika. Fantaniana ary mipetraka, inona ny tokony ataon'ny olona anankiray rehefa izy tezitra? Voalohany, raha ao an-trano anao ka tezitra amin'ny vadinao, amin'ny zanakao, raha afaka mandeha mivoaka kely ianao amin'izay fotoana zay, miala amin'ny toerana nahatezitra anao io, de mandeha makamaka saina adiny iray, adiny roa, adiny telo, mangatsiatsiaka ny fonao zay vao miverina ao anao, de zay no tena tsara amin'izay fotoana zay. Raha sendra mitsangana ianao dia mipetraka, zany hoe miova position ny olona anankiray rehefa izy sendra tezitra. Anisany vahaolana tsara indrindra natolo ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam ny olona anankiray, indrindra antsika piny Islam, rehefa eo amin'ny pahatezerana de ny fanaovana wudu. Satria nahoana? Satria tenen'ny mpaminany ny hatezerana dia avy amin'ny devoly, ary ny devoly dia namboarina tamin'ny afo, ary ny rano ihany no zavatra anankiray mamono an'izany afo izany. Dikan'io ripiny Islam, rehefa tezitra anao mandehana manao wudu, lemo avokoa ny vatanao raha ohatra ka possible, lemo ny lohanao, manaova wudu anao, avy manao wudu anao, manao rakantain, 2 rakan, de mipetraka anao mandinika ary antsoy moramora ny olona nahatezitra anao, miresaka amin'ny mpilaminanareo amin'izay fotoana izay. Fa raha tsy mahatazo tena kosa ianao dia
ndihana mivoaka kely mba tsy hitaran'izany ka hiafara amin'ny fanenenana eo amin'ny fiainantsika. Ny finoana Islam dia mikatsaka mandrakariva ny filaminana, ka zay no antony hanomezana an'ireo sosokevitra maro rehefa tezitra ny olona anankiray. Aparitao betsaka any amin'ny hafa ity video ity ripiny Islam mba ahazoan'izy ireo fahasoavana ary azahoanao fahasoavana ihany koa eo anatrehan'i Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.